Ampivaliana hatrany tompoko lasy sy tompoko vavy no iaravanantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao ato anatin'ny fandarana manokana isika izay anasana olona manana ny toerany sy ny lazany eto amin'ny firenena tsy izany fa Andriamatoa Razerson Antoine izay solombavam-bahoaka sady filohan'ny antoko Fivoy izy ihany koa dia ingénieur agronome no filohan'ny syndicat-ny ingénieur agronome eto Madagasikara. Mirabanao tompoko ary mankasitraka manaiky TV Plus Madagasikara n'izao fandarana manokana izao. Fala mirabanao namana Sibella dia fala mirabantsika ny tokantrano tsirairay avy. Efa nampafantarinao tao anatin'ny roy tany amin'ny tambazotra serasera tany ifantoka amin'ny resaka vary ity fandarana manokantsika ity amin'ity androany ity satria anisan'ny vaovao manaitra ny sain'ny maro ny hetsika izay nataon'ireo mpamboly tany amin'ny faritra loatra mangoro iny tamin'ity herinandro ity dia te hanontany anao hoe inona tokoa ilay olana eo amin'ny sehatry ny vary amin'izao fotoan'izao mahatonga ireo tantsaha mampiakapeo sy manomboka manao hetsika amin'izao. Voalohany indrindra kamana aloha dia misidra olana goavana mihitsy ny tontolo vary ankehitriny satria ilay tsena mihitsy no voakitika ao anatin'izany. Raha tsorina sy hazavaina ilay izy dia nisy ataontsika hoe sur importation be loatra ny importation nataon'ny fanjakana sy ilay orinasa vahiny izay miara-miasa ao anatin'io dia tsentsina tanteraka ilay tsena. Ilay tsentsina dia ny hoe raha oharitsika amina camion anankiray feno tanteraka ilay camion tsentsina zany ilay tsena ka tsy afaka mampiditra tsony ao amin'ilay toerana misy an'ilay tsena. Zany hoe ilay vary malagasy any ambanivohitra zany tsy tafiditra eny an-tsena tsony fa tsentsina ilay vary nafarana ilay tsena. Ny olana ao anatin'izy io ihany koa dia izao isika malagasy ndraindray mieritreritra hoe zay nge tsy mihinana zany vary importé zany fa anay riz local foana ihany. Noho izay fahatsetsena n'ilay tsena amina vary nafarana izay ary mora ny vary nafarana dia alaim-panahy ireo mpivarotra mitoto vary malagasy izy ataony mena be maka 10 kilao amina vary malagasy mena be izy afangarony amina 90 kilao amina vary nafarana. Izany hoe raha ntsena ny vary eto Madagasikara zany raha malany 90 kilao amin'ny vary nafarana ntsena dia 10 kilao fotsiny amin'ny vary eto toerana. Valan'izay tsisy maka tsony ny valany ambanivohitra, tsisy mitoto tsony ny valany ambanivohitra, memidina hatrany ny vidin'ny valany ambanivohitra fa ny vidin'ny vary aty an-tsena tsy miova ary alovantsika io mba tsy vidy lafo ny mpanjifa fa kosa lay vidin'ny vary any ambanivohitra memidina any Ambohitromby distrikana faritra Bongolava dia efa tafidina 500 sy 500 any Ambatondrazaka any vary vao efa midina 700 zany 500 sy 500 zany raha raisitsika sary dia any amin'ny 500 sy 700 any zany ny kilao ivarotany tantsaha ny fotsim-bary amin'izao fotoan'izao. Any manodididina 20 amby 100 any ny kapoka ivarotany tantsaha amin'ny variny amin'izao fotoan'izao raha tsy mihetsika fa 700 ihany ny aty an-tsena raha tsy mihetsika fa 500 manodididina 500 sy 100 eo ihany ny aty an-tsena. Ilay fatiantoka goavana zany ankehitriny dia ho an'ny tantsaha-pamokatra. Ho an'ny tantsaha-pamokatra satria izy ny tsy maintsy tratra farany amin'io rehefa tena tsetsina ny tsena dia tsisy mandray tsony ny vokatra izay hovokariny. Ka zaho eto manentana ny mpitondra fanjakana raiso dia ny aingana ny vahaolana efa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana desambra izahay no ny teny fa manana olana goavana ny fileria eto Madagasikara ankehitriny efa hiditra tanteraka ao anatin'ny fararano isika mbola tsisy vahaolana nefa ny vahaolana amin'io tsy lavitra dia maninona no jerentsika fotsiny ihany io zavatra io nefa ny tena olana be io azadintsika fa ao anatin'io filera io dia misy ny tantsaha-pamokatra, misy ny mpanangom-bokatra, misy ny mpivarotra ary eo anelanelany mpivarotra sy ny tantsaha-pamokatra io mbola misy an'ilay grossiste ana vary ilay anosy be sy ny sisa ireo rehetrarehetra ireo miara-mamelona an'io sy hampiariana io. Raha ohatra ka tsentsina ny tsena namora ny tsena ny fiafaran'ny famokarana rehetra na asana charbon io na asana fivarotam-bary io na épicerie io na hôtely io dia any amin'ny varotra daholo. Ka eto zany zao mahatiantoka tanteraka ilay tantsaha noho ny inona noho ny fidinan'ilay vidin'ny akotra dia ho jerentsika fotsiny ihany fa tsy hovahantsika aingana ilay olana. Hotorany io tantsaha io tsy hanana vola hoentina mokarana tsony izy amin'ny herintaona. Mahatiantoka tanteraka ihany koa ilay mpanangom-bokatra noho ny inona noho ny fidinan'ilay vary
ao anatin'izao fotoana zao eo ihany koa ny tantsaha zay nanao tahery azadino fa isika fanjakana mihitsy ny fanjakana no nampirisika hoe andao anangana GCV na ilay atsontsika hoe grain commun villageois zany hoe sopotra iombonana nitanjona tamin'izay dia hoe mba tsy hivarotra vary fararano ny tantsaha rehetra fa mba afaka nangona anazy ao atsopotra mba tsy ho écrasé ilay tsena mandrehitra ny fararano ka hidina ambamibe ilay vidim-bary dia misy hotelizyn'ny fanjakana miaraka amin'reto microfinance reto miaraka amin'ireo tantsaha zay te hitazona ny variny tetikasa goavana be any fanjakana zany tamin'izany fotoana zany dia androany ny vidiny vary amin'izao fiandohan'ny fararano zao mbola miandoha ny fararano azadino vao ny vary aloha zay ny lasa miditra ao anatin'ny vary tanetitsika ary tsofoka tanteraka ao anatin'ny vary taona rehefa avy eo mbola tsy manomboka akory ny vary taona dia efa latsaka atsasa mahery amin'ny vidiny vary tamin'ny fararano ny vidy vary akotry ivarotany tantsaha averiko foana ihany tsy miady amin'ny ampakarana amin'ny vary iny an-databatra tsika tsy zany mihitsy ny mampatahotra ny olona amin'izao hoe ny amin'izao manko tsy mbola miova ny vidin'ny vary eny an-tsena fa ny resaka mandeha hoe ny député Antoine Radirson ohatran'ny hoe miady hoe ahoana koa ny vidim-bary ety an-tsena nefa ny ety amin'ny mpamokatra aty amin'ny mpamboly tena midina ambany be azonao hazavaina tsara ve izay zava-misy satria lasa miteraka aya aty amin'ilay mpividy sy ilay mpihinam-bary mihitsy ilay zava-misy manko tsentsina ilay tsena mahatonga ilay izy manana tombontsoa amin'izany ny manana tombontsoa amin'izany dia tsika io zany tsika malagasy io dia mamelona nyreny tantsahany Inde sy Pakistan reny satria vary afarana avy ihany no hoanitsika ny 10 isan-jatony fa ny antsika itatoerana dia 10 isan-jato ihany zany hoe vidy vary tsika miditra ao an-trano ilay vola lasa n'ilay mpandrarà ilay vola anafaratsika vary ihany velona ilay tantsahany fa ny antsika eto vonoatsika satria alatsaka tsika 500 sy 500 ny kilao an'ny akotra rehefa tsy afaka ny amokatra tsony izy no ny fatyantoko azadino fa diso be ilay eritrerititsika indraindray hoe any ny tantsaha vokariny foana hoe fantany eo ny fiafaran'ny famokarana ao dia tsy nambarotra foana ianao ve zao raha manao asamby dia maty antoka dia mbola isokatra ny asamby ianao raha manao coiffure ianao maty antoka dia mbola andeha ataoko hoe raha manao hôtely ianao misy resaka vary ny vary vidinao lafo noho ny varotanao amin'ny hôtely dia mbola isokatra ve zany hôtelinao zany sa hoe rehefa zany dia tsy mety fa maty antoka ilay olona fa rehefa tantsaha izay misy masoko arena amin'ny vidiny masom-boly masoko arena amin'ny vidiny fitaovana rehetrarehetra masoko arena mpiava vary mpiasa tany mpanetsy sy ny fitaomam-bary sy ny rehetrarehetra dia tsy raharahintsika ve zany raha maty antoka ao ilay tantsaha azafady kosa tovy daholo io ary ilay arovantsika eto ilay famokarana fototra mihitsy satria isika nge raha kivy ireo tantsaha-mpamokatra ireo dia ho fatitsika raha-pitso sy rafaka-pitso satria isika miteny foana isan'andro hoe autosuffisance alimentaire fizakana tena ara-tsakafo sy ny rehetrarehetra nefa ilay mpamokatra ara maty antoka tanteraka inona ny autosuffisance anao amin'izany tsy tonga any amin'izany mihitsy tsika ka eto mila arovana ilay mpamokatra satria azadino fa amina milliard de dollars ny vary lanitsika isa-taona eto Madagasikara any amin'ny 5 millions de tonnes any nafaratsika teo 825 000 tonnes tamin'ny farany teo efa mitetina hatrany amin'ny 1625 milliards ariary any ny vidin'izany vary nafaran'izany raha mampiasa an'izany voly zany any ve amelomana ny tantsahany Inde maninona tsy ampiasahany eto amelomana ny tantsaha eto potika zao ilay tantsaha ambany be vidim-bokany mbola misy te hazakazaka nafatra vary any andafy any ankehitriny rehefa anjakana jeloanareo io fa potika ilay mpamokatra raha tsy mavita mamokatra tsony ireo tantsaha ireo no mifaty antoko dia tsika hanafatra vary any ivelany potika angeny ekonomia atsika ena ny sandam-bolatsika ary rehefa mena ny sandam-bolatsika ireo zavatra faratsika kojakoja tahaka ny vary lafarinina menaka hiakatra be daholo ireo indrindra ny solika satria mena ny sandam-bolatsika ary azadino ihany koa fa ny fanafarana tompoko dia tsy azo antoka ankehitriny zao dia misy ny ady eo amin'ny États-Unis sy ny Iran ao amin'io lalana ao amin'ny détroit d'Ormuz io 45% zezika mifamezivezy eran-tany dia mandalo ao anatin'io daholo nefa voagezy io zao rehefa voagezy io zany mety hiakatra koa zany ny vidim-bary maneran-tany sady misy firenena tsy afaka mamokatra noho ny ady ny zezika voahidy tsy afaka mivezivezy rehefa hiakatra maneran-tany mety tsy takatritsika koa satria ho lasa ambony be ny aty
ka tsy alova ve leletsy ny atsiketo ny atsaraina ny atsiketo no ampianahana ny sara ny famokarana atao zay tsy anombana mivarina farana ny varitsiketo misitona ihany dia n'izao mba iverina ny andoharano mpitondra mba hijery tsara ny olana io ny olana eto dia tsy ny olana mpanagom-bokatra tompoko zay tena intsiko mafy mihitsy ny tenako tsy miasa ao anatin'io tontolo mivary io fa fatako ekonomikament ny fahampitehana iandry atsika rehefa kelikely eo raha ohatra ka tsy mandray andraikitra dia n'izao ny fanjakana satria vola amina miliara ny miodina ao anatin'io raha io no andeha ho afaratsika be dia be olona any amin'ny 20% any no misehatra ao anatin'io ka raha mahatiantoka ny 20% dia antra matoatsika tia Tananarivo ianareo any amin'ireny vohatra rehetrarehetra mbola mihinana vary gasy dia satria nisy tantsana mokatra ireny ary novokarilay tantsaha tsy hohaniny ihany fa mba amidiny koa matoa izy mivarotra an'ireny dia mba hanaovany fianarany zanany mba hikarakarana ny fahasalamana izy ao atokantrano ao mba hanaovany ny fanitarana ny fambolena sy ny rehetrarehetra afa-tsy hoe rehefa le tantsaha ry ambany vohatra ry mamokatra dia hoe tsy maninona reo raha tsy mahatiantoka fa nitambariny ange eo foany zay zavatra zay zany tena isytomoko amin'ny fomba fijerytsika mihitsy hoe aza tahoan'izany le mpamokatra mba jereo le mpamokatra ny anjara raikitra ny fanjakana zany ny anjara andraikitra ny fanjakana dia tokony hitazona ny andraikiny izy ao anatin'lay rôle na régulateur na marché mandrindra tanteraka mihitsy ahoana ny tsy afatiantoka ny tantsaha ahoana ny atao mba tsy ahazo tombony be ny mpanagom-bokatra ohatra raha zay no lazaintsika zao izy zao mahatiantoka tanteraka daholo zareo ary raha mahatiantoka ry zareo ka tsy afaka ny alaka varitsony koa amin'ny heritaona iza ny vidiny variny tantsahany ambany vohatra any iza ny andeha anangona andreo filière io mamokatra ny tantsaha mpanagom-bokatra mibatan'iny manatitra n'iny amin'ny grossiste ny grossiste manjanjara any amin'ny ataontsika hoe ny commerçant rehetrarehetra na mpivarotra rehetrarehetra raha misy maty ny chaîne de valeur ray amindreo mitsoraka le filière rehetrarehetra ahoana ny arovan'ny fanjakana an'izany mba tsy ho tonga amin'izany tsika ny anjara asan'ny fanjakana dia tenaingy foana hoe régulateur mba tsy hisy akatombo miopampana be ary tsy hiakatra avy be ny vary mpihinana fa tsy varotra mahatiantoka koa ny tantsaha satria tsy manana hery amin'ny karana tsony izy averiko indray mandeha indray 35% amin'ny PIB any Madagasikara dia ao amin'ny secteur agricole ka raha kitihantsika ny 35% amin'ny PIB ka tsy hamokatra dia medina any amin'ny 35% zany ny PIB atsika dia antritsika mazava ho azy esahirantsika satria ilay production mihitsy no tsy misy ao anatin'izay ka manentana ny tompony andraikitra rehetra fa tena olana agoavana io olana io dia tsy olan'ny tatsapamokatra tsy olan'ny collecteur fa olan'ny ekonomia malagasy mihitsy fa horodana daholo ny ekonomia rehetrarehetra satria mifandray eo daholo reo ka zay mihitsy ny tiako atongavana Andriamatosolo mba hoe any amin'ny lehilahy ara-pamehan'ny mpitondra ve zany amin'izao zao situation misy atsika amin'izao mihitsy ny ve tokony fantoka any amin'ny famahanana io crise amin'ny resaka vary io raha ny hevitra manokana raha hitantsika ihany koa zao hoe vao niatrika cyclone ohatra ny amin'ny faritra Atsinanana dia hitantsika ireny vary be dia be ny zaraina sy ny sisa mety misy hidirany ihany ve ireny inona ny solution atolotra hoe mba hoe ahafahana manampy ahafahana mametosika an'ireo mpamboly sy fametrahana ny ara-pamehany atao hoe mpitondra amin'izao io tena vaindohan-draraha io raha zay ny azo ilazana anazy satria resaka sosial io ary mifamingotra amina resaka ekonomia azadino fa mety hitarika grève bebe mafy be io zay ho ataon'ny tantsaha satria fatiantoka goavana ny azo mpamokatra ao anatin'io efa nanomboka tamin'ny décembre isika no resaka an'io fantatra reo ny situation tamin'izany décembre zany ary namory ministère maro tsika atao ministère commerce ministère finance ministère ny agriculture sy ny ministère maro zay vao saringotra tao anatin'izany hatrany amin'ny primature ary efa nazavaiko an'zareo ny mazava-dozana io zavatra io raha tsy vahana faran'zaingana fa manana io nge zavatra tsotra atsahatra daholo ny réimporté rehetrarehetra mivezivezy eto Madagasikara akatona tsy mampiditra réimporté tsony tsika eto aloha avela azo aina le vary gasy ao anatin'izay fotoan'izay tazomina foana ilay rôle n'le réimporté ny antsontsika an'ireny taloha hoe stock tampon stocké pour temporiser le prix sur le marché zany hoe stockena le vary ahafahana mitemporiser an'le prix tsy avela hiakatra be raha vao miakatra zay vao avoaka le vary raha vao midina le raha vao ohatra ka hoe ataontsika hoe raha vao miakatra le izy dia avoaka le vary raha vao midina le vary dia idina le stockena le izy akehitriny nefany
mifaninana direct amin'la vary malagasy mihitsy la varina farana fa tsy toko tampontsony ny anarany andikan'izay a diso ilay stratezian'ny fanjakana satria hiteraka olana goavana any ampamokatra eo ny mpinana aneo a za miteny anao androany amina sibela fa tsy varotra roapolo nikapoka reo ny aty amin'ny mpivarotra na dia hidina lavitra be ara ny vidiny vary any amin'ny tantsaha dia tsy varotra roapolo ankehitriny za fa miteny aminao fa efa tafidina roapolo ambizato ny kapoka ny fotsim-bary any amin'ny mpamokatra ny varotany anazy dia tsika mbola teny any hoe tsy maninony zany fa aloha hitina vary ny olana amin'izany tsy afaka mokatra ntsony le mpamokatra ary ny olana faharoa rehefa tsy afaka mokatra izy a mahafaty antoka be anazy satria raha namboly vary ataontsika hoe any zao misy tantsaha namboly vary 100 tonnes dia tafiditra 100 tonnes mivokatra miakatra ao ambatondrazaka ao ny faty antoka amin'ny vary izay mivoleny io ankehitriny a dia tafiditra 3.50 tapitrisa ariary dia izy ve zany mbola avita mamokatra indray amin'ny manaraka raha izakan'izay faty antoko izay ao anatin'izay efa niresahany mazava tamiko mihitsy fa tsy maintsy hivarotra tambary izy ahafahany manontra an'izay dia efa tena sahirana le tantsaha mpamokatra ao anatin'ny tantsaha azadintsika fa io tantsaha io a raha miresaka tantsaha tsika dia tsy voatery hoe ilay mpamokatra madinika foana ny mpamokatra madinika aloha tonga dia torana tsisy raisina amin'io raha vao tonga hoe fararanao noho ny vidim-bary io ny mpamokatra vaventy indray a dia misy tena mamboly ny olona ary manana 20 hectare 30 hectare 50 hectare 100 hectare dia reny olona ireny a stockeny ny variny a fa sy tonga dia amidiny fararano satria izy manana ny fahefana dia avy eo nefany a ilay vidim-bary tamin'ny fararano indray no lafo noho nyle amin'izao fotoana izao dia inona ny hery hoentiny amin'ny karana indray noho ny inona nampatonga ny io lasa mora be io a noho ny fanafarantsika vary avy any avelany dia inona ny hery hoentiny anaovana famokarana amin'ny manaraka izy zao efa namboly vary tamin'ity dikan'izay zany a hiena be ny vokatra amin'ny taopambolena amin'ny manaraka ao aorianan'izao taopambolena izao raha tsy vaovahan'ny fanjakana io satria tsy afaka niditra fahatyantoka indroa amin'io ny tantsaha zay ny anankiray dikan'izay ihany koa ireo microfinance nampiasa vola ny andramin'ny collecteur ireo izay akana vary any ambanivohitra mety tsy amin'ny vola ntsony ireo na hiena be noho ninona tsy azo ny antoka ntsony mampiasa vola ao anatin'io resaka vary io andikan'izay zany a tsisy vidy le valintsika any ambanivohitra io ne raha misy mividy a ka hoe misy mividy mora le izy any tamin'ny teo aloha fa rehefa tonga hoe tsisy mampiasa vola ary tsisy maka ntsony a dia mety tena tsisy valeurany rehefa tena mitobaka manko le izy lasa excès zany ohatrany hoe mihoatra le vokatra tsy mivokatra eto amintsika mihoatra fa fanafarana mihoatra mamoniny atsika ato mety tonga roapolo mety tonga ary folo mihitsy ny kilaoany io mety engaviana mihitsy ary ny olona io raha ngamba mba halay voany ty vary ty fa manentsina trano fotsiny a mety tsy mino an'izany ianao miresaka an'izany androany a fa mpiteha amin'ny fanafarana ny famokarana eto amintsika efa mpitehantsika ny afoma nanafarantsika briquet ny afokasika maty tanteraka efa mpitehantsika ny tsenandamba rehetrarehetra teto Madagasikara ao ny sotema ao ny cotona tsy pozipozy daholo ny cotona tsy pozipozy sotema maty tanteraka ny mpanjaitra malagasy rehetra teto Madagasikara torana daholo no ny fanafarana reo ny lamban-karana sansono dia zao indray mpitehantsika indray ny tantsaha-mpamokatra malagasy amin'ny fanafarantsika vary avy any avelany ny tantsaha any Inde sy amin'ny Pakistan zany ho velomintsika fa ny tsika eto mpitehantsika dia tsy mety zany ary tsy azo ekena ary tsika dia hijoro amin'izany hatramin'ny farany mihitsy hoe sao dia mba mivilany fanavozana maka izy ty resaka ty ka izay indrindra tadito manko ianao tamin'ilay tsika délestage tamin'ireny anisany tarika voalohany mponina tany Merci Atosika amin'ity ve mety ho hitazana indray Andriamatosolombavam-bahoaka miaraka amin'ireo tantsaha manoloana zao zavatra mitrango izao efa niteny imbetsaka tamin'ny tompona andraikitra tamina minisitra maro hoe io tarehako miresaka aminareo eto ambony latabatra eto ary mitondra vahaolana fa izaho tsy exécutif tsy mpanatanteraka fa solombavam-bahoaka solo-tenam-vahoaka mpitondra tenin'ny vahoaka mitondra ny etaetam-bahoaka fa rehefa tsy voavahanareo io a dia hitanareo eny ankanja miaraka amin'ny vahoaka satria tsy afaka hivarotra maty antoka ireo vahoaka ireo ary tsy afaka ny aina mamelombady aman-janaka ireo manana saritra entohan'ireo a dia tsy maintsy arovan'ireo ary amin'ny mahasolo-tena ny tena dia tsy maintsy hijolatra amin'ny farany ary efa entitra tsika nanazava n'izany zavatra zany hatrany ambelohany tamin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe olo tompona andraikitra tsy kilalao an-jazany izy ty
izy dinga tena olana ary tompona andraikitra trany amin'ny filoha ny fanavaozana any ohatra ny tsy jerenareo ty zavatra ty fa tena hafanany ty olany ty vahaonareo io olana io fa tena maty antoka amin'ny maro anisa amin'ny mpamokatra ity olany ty tsy olan'ny collecteur na ny mpanagom-bokatra fa olan'ny tatsapamokatra ty izy no tratra farany amin'io zao mety hoe zay nanana vary aloha zay nanana vary tanety miakatra no tratra amin'izao ary ireo collecteur zay nitahiry vary sy ny tatsana mokatra vary betsaka ihany koa ka nitazona ny azy fa rehefa kelikely eo ny malagasy rehetra rehefa tonga ny vary taona iandro olana be tsy ho zakanareo zay vao amahany olana io vahaonareo din'izao io fotoana kely fotsiny tapabolana rotokom-bolana rehefa janonareo tanteraka amin'ny fitobahan'ny varina farana dia fihezinareo ihany koa ny fampidirana vary avana velany maketo dia efa mahazo aina io vary malagasy io ary mahazo aina ny vidim-bary any amin'ny tatsapamokatra zany nefa tsy maintsy jerena hoe tsy avela hiakatra koa ilay vidim-bary ety amintsena satria mantra malagasy sahirana malagasy mila tsinjovina malagasy fa eto le tena olana dia tsy mety ny mpinana tya mividy manodidina ny 500 ny kapoaka ny tantsary mivarotra 20 ny kapoaka ny fotsim-bary ny mpinana tya mividy manodidina ny 3,000 ny kilao ny tantsary ambanivohitra ry efa mivarotra vary fotsim-bary raha totontsika zany le vary fa akotrony anazy manodidina ny 27 ny kilao dikan'izay potika le tantsaha izy mamotika anazy isika mpitondra fanjakana avelatsika hiditra joli eto ilay varina farana potika tanteraka ilay famokarana anatiny aza vela anaotran'io io varina farana io fehezonareo io na ny fiparitahan'io eny an-tsena ary fehezonareo io fa nareo ihany ny fiteran'io rehefa kelikely raha ohatra ka tsainareo mamahany olana io hitsangana tsy ho ela ny gouvernementa mety hoe manana recommandation manokana ve ianao amin'ny maha hoe ingénieur agronome sy solombavam-bahoaka natao anara-maso ny mpanatanteraka amin'izay hoe tokony ho ataon'izay ministra ny fambolena manaraka eo ampatsiahivoka andriamatoa solombavam-bahoaka fa maro be ane izay tetikasa fampandrosoana ny resaka fambolena sy ny resaka vary manokana izay teto amin'ny firenena na ny vatsiany ireo mpamatsy vola vahiny ary tena aman-taona nefa betsaka izay inona ny mba hoe vokatra mahatsikaritra vokatra ve nareo tao anatin'izay hoe taona maro ny sinina tetikasa maro zay teto inona ihany koa ny tokony ho ataon'izay ministra vaovao ho avy eo andray an'ity atao hoe département d'angeza be izay araka nambaranao teo miantoka ny mandidina ny 300 ny PIB atsika ny be dia be izay tetikasa nandeha teto amin'ny tany sy firenena teto zay ny olana fototra dia zao mihaino loatra n'ilay mpamatsy volo sika rehefa manao zavatra ny zavatra tokony hazakazahantsika dia hoe amin'ny fifaran'ny famokarana dia tsena ninninona vokarina raha tsara ny tsena raha iresaka an'io vary io tsika miakatra ho azy ny famokarana fa izao ny tsy misy olona mampiasa vola ao anatin'ny famokaram-bary zany satria tsy azahoana tombony mamboly vary tena tsy azahoana tombony mamboly vary izay tsy mahafantatra fa tsy nahazahoana tombony mamboly vary mandana aloha mamboly vary dia azonareo zany resaka zany fa tsy azahoana tombony tompoko mamboly vary fa izao ndray mahafaty antoka amin'ny mamboly vary ary mampivarotra tanyrazana hatramin'ny trano hipetrahana ho amidy hatramin'ny fandriana toriana ny andreo tantsara eo raha mitoy izao dia zany ny alantsika isoroantsika din'izao atsika zany ho an'ny ministera zay mandeha eo ato dio makany amin'ny tsena reny famokarana eto tsika mahita na ny ondry sy ny osy fotsiny etsy avelany etsy etsy amorisy etsy vidiana 5 sy ray etsy ny kilao tsy manentana an'ilay olona iompyondry inona tsy anaovana an'izany misy manondrana ihany eto omby ondry snsisa karana ny asaina manondrana anazy manino tsika manao zavatra sala amin'izany misy activité ataontsika hoe mampidibola ny tatsaha aingana ilain'ny tsena any avelany any raha mividiny lafa maninona ny tsentanina ny olona anao an'izany satria ny tsena ao ny varotra ihany ny faran'ny famokarana tarito le olona hamokatra zavatra misy lalam-barotra akoatra ny fambolem-bary zay tena iainantsika satria sakafontsika isan'andro tsy afaka ialana zany tokony azaka zany be dia be ny tongolo eto zao maty ny mpamboly tongolo rehetrarehetra satria nahoana miakatra be izy io dia midina niakatra be zao ny tongolo tamin'ity satria tsy nentina amboly ny tantsara rehetra tamin'ny farany teo fa tsisy vidiny tafidina 700 800 ny kilao tongolo teo aloha zay le teneko atsika hoe valy io resaka vary io raha vao tsy vahana
zay mampatonga ny tongolo lafo be am'izao etsy amorisy nefa ny morisy fotsiny de mila 5 millions de tonnes isa-taona aizy izy manavatra any azia nefa tsika eto akaikiny eto de maninona tsy miady an'izany ny fanjakana maninona zany ny tsy arindra maninona zany ny jerena fotsiny fefaran'ny famokarana ho a de tsena rehefa tsy misy ny tsena de potika foana ny mpamokatra tratrafarany zany mila arindra zany ary alohatoko ihany makasika ny gouvernement ivoako kely ao anatina zavatra maromaro kely le resaka CNI lo voalohany indrindra io CNI io za tena miteny anareo indrindra nareo amin'ny fanjakana fanavozanao aza alefanareo ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny CNI io manao adisoana be nareo raha vao mandefa anio misy talehan'ny kabinetrany atao amin'ny anteny mera-pirenena tao nalefa tao amin'io CNI io tsy ampy 3 andro koa izy tonga tao de lasa président CNI vonjanona elaela tao izy nametra-pialana ny valo ampikambana ny CNI izy rery sisany eo ametraka ny olony am'izay zany izy ka za tsy mety zany zavatra zany efa nataon'ny fanjakana teo aloha hoe nafidiny journaliste io nafidiny mpitsara io nafidiny rehetrarehetra io ny olony ihany ny tao ohatra am'izany ny journaliste tao amin'ny Viva lasa mpikambana tao amin'ny CNI iny ohatra am'izany ny communication amin'ny CNI zandrina député Irmara avany Amiarinarivo tiako resahana hoe manao adisoana mamerina ny adalana teo aloha nareo raha mandefa an'io fa amboletra ny anaran'io avy alenao na ministère de l'intérieur mihitsy io aloha alao tatan'ny ministère de l'intérieur rehefa milamina tsara ny tontolo politika averina am'izay ny fifidianana arak'izay tapa-kevitry ny rehetra ny anatina concertation nationale fa tsy zay tianareo ataony atao fa tratrafarany amin'io nareo adisoana goavana zany amiko raha mini mandefa an'io nareo satria any amin'ilay tsy atokisan'ny olona mihitsy no alefanareo mialoha de adisoana zany sady fandaniam-bolam-bahoaka koa ny anaran'izany tokony ravaina ve zany CNI raha ny tokony mirava mihitsy eo aloha de tatan'ny ministère de l'intérieur de avy eo arindra am'izay ny fandefasana anazy fa adisoana goavana raha alefa aingana io zavatra io ny société civile moa efa nanao fanambarana izy ireo hoe tsy andefa anatin'izay fifidianana zay ao anatin'ny CNI izay andrasana ho an'ireo entité hafa moa zay mandrafitra ny ity androm-panjakana iray ity efa maraparana ny fotoana satsika andriamatosolom-bahoaka misy afatra tianao amin'ny tena manokana ny gouvernement ihany koa dia manentana isika nisy ny tena hoe olana goavana eto Madagasikara de maninona moa tsika no zavatra ilayntsika andavanandro tsy vokaritsika eto raha mitentsika hoe resaka menaka ny tantsany afaka mamboly an'izany manangana orinasa fotsiny tsika misy mpandrarabe dehibe afaka manao an'izany fa maninona io ny afaratsika mamelona tantsahana avy any avelantsika resaka siramamy inona tsy amokaratsika an'io eto resaka lafarina inona tsy amokaratsika an'io resaka mandeha hoe ny zavatra vokaritsika lafo be ataotsika lafo be afaka ampidininy zany resaka coût de production foana no mitondra an'izany maninona liza ny lafo be ambony ilay coût an'ilay production ahoana ny fomba hanenana an'izany masokarena mpamokaran'izany de afaka ahena foana zany fanjakanany taratasy fotsiny manena an'izany ahena ny doanina zao ahena ny anina zao ahena zao de milatsaka ho azy ilay izy fa zany nisan'ny mampalahelo koa manko hoe ilay vidin'ny vary mitsitongana ny farany ambany any ilay vidin'ny PPN miakatra any amin'ny farany ambony any ny tsy famokaratsika vary apakatra amin'ny PPN farany ambony any satria ikorotana ilay sandam-bolatsika hiakatra hatramin'ny vidin-tsoloka sy ny rehetrarehetra ary ny tena mampalahelo ankehitriny ny tantsahany ambanivohatra mivarotra vary akotra 20 kilao izy zay vao mahazo menaka 2 litra satria ny akotra efa tonga 500 menaka 2 litra mbola 2 alina mahery de tena sahirana zany ve de mba mety milolo vary 20 kilao ianao zay vao mitondra menaka 2 litra mandeha mody de zany zavatra zany mila saintsika mpitondra hoe inona tsy mamety an'ilay izy inona marina ny tokony atao fa maninona tsika no mijery tsy mahitsy ao anatin'ilay izy de farany ihany koa ny économie atsika ny économie atsika de tokony ifantoka voalohany indrindra amin'ny resaka minina io satria ao ny tena afaka ny atsehana ny minina zany tokony afaka iahany io resaka secteur agricole io ny fahasalamana ny ataontsika hoe ny fanabeazana sy ny sisa afahana manao infrastructure sy ny rehetrarehetra fa ny olana ankehitriny gabraraka be ao vao tamin'ny décembre tsika misy volamena tratra ny vato mbola mandeha ihany zany le afindrafandrafanodranana volamena vao aingana akory ny gouverneur ny banque foibe no miteny hoe 20 tonnes annuel ny volamena miondrana tsokosoko avadio zany fa any amin'ny
ataontsika hoe 3,5 milliard de dollars any zany volantsika eto very fotsiny any avelany any miorana tsokosoko dia nefa ny teto-bolam-panjakana eo amin'ny 17 550 milliards ariary eo zany hoe eo amin'ny 3,4 milliards de dollars fa nranana volamena fotsiny zany dia efa mihoatra ny kitapom-bolam-panjakana annuel jereo amin'izany le vola very misy indray le malagasy any ampahavoatra sy nrehetrarehetra hoe ka re volamena reny ke ny vidiny teto dia naondra ny tany dia maninona tsy aloha very zareo mba hividy zao dia averiko foana ihany misy an'ilay antsona hoe rapatriement de devise izay tokony atao amerenana an'io fa raha misy mpivady anankiray mivady ka niaraniary izy namboly niakatra le vokatra dia nalefan'ny le rangahany amin'ny sipany anakarena hoe zany tokantrano zany eto zany zao tsika miakatra le volamena alefantsika any a Dubai alefantsika any a Qatar ny tranon'olona mijoalajoala ihany fa le vola tsy miverineto nefa raha miverineto le volany afaka nasoavantsika zavatra be dia be afaka anaovana investissement amina resaka mety misy hôtel mitsangana misy la infrastructure be dia be mitsangana fa le vola tsy miverineto misy koa vola niodina vao nanao rapport ny Cour des comptes tamin'ny omaly Andriamatoa Solombavam-bahoaka momba izay fitantanana tamin'ny taona 2024 izay teto amin'ny firenena nafinaritra ny tafatafa izay nirahana tamin'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka tamin'ity andro an'ity ary ankasitrahana hatrany ny famaliana sy fanasana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ray minitra farany angambany Andriamatoa Solombavam-bahoaka ia mankasitraka makatelina ao anatin'izao ray minitra farany zao moa ny antsika dia ao anatin'ilay fivoy hoe fiovana ivoarana eny fotony tena miady mafy isika hoy afahana mampivoatra ny eny fotony iza moa ny eny fotony eny isika rehetra mety any amin'ny fanabeazantsika any amin'ny fahasalamantsika any amin'ny famokarantsika dia samy eny fotony daholo tsika rehetrarehetra dia tena miady izahay ary mijoratra amin'ny farany tsy fitiavana hitondrany anay fa finiavana anatsara io faripenany rehetrarehetra io ary mametraka mahitsy ihany koa zay ho an'ny mpitondra sy zay mbola mieritreritra ny hitondra ary indrindra isika ao anatin'ny fanavaozana zao monsieur le président jereo tsara ny namana sy ny olona eo akaikinao misy tsy izy mihitsy ao misy efa maloto be ao efa naloto tamin'ny lalana ny zorany misy tsy atoka isan'ny malagasy mihitsy ao dia anjaranao no mijery hoe izy zany olona zany izy reny olona reny fa lasa manena ny fatokisan'ny malagasy an'ilay fanjakana fanavaozana satria lasa tsy hita soritra amin'ny asa atao sy amin'ny zavatra atao ilay izy dia manentana foana anao monsieur le président hoe apetrao tsara ny tanjona ny lalana ale sy ny zavatra atao ny teny ho tenenina ny namana sy ny manodidina fa lasa mingotra anao amin'izay lalana tokony izoranao ka tsy hatateraka ny tanjona zay eritreretinao fa mila fandrosoana mila fampandrosoana ilay Madagasikara ary avoty ireo tantsara ireo fa ireo maro anisa efa tena mandohalika tanteraka ankehitriny mankasitraka Andriamatoa Solombavam-bahoaka Patsy Ivoka hatrany sady filohan'ny antoko fivoy no ingénieur agronome no filohan'ny syndican'ny ingénieur agronome eto Madagasikara izy namelabelatra mikasika izay olana ny vary eto Madagasikara izay ankasitrahana ihany koa itsika mpijery maro be mpanaraka ny fandarana manokana amin'izao alay izao ny ekipa teknika ary maneho taona vao manaraka indray veloma tompoko